andro an'io ity mbola misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahafahantsika mbola miaraka eto tahaka izao indray dia manona fiadanany tompo amintsika rehetra. Amen. Mino fa vonina indray ianao androany andre ny filazantsara sy izay tian'ny tompo ambara amintsika anio. Somary mifampitohitohy matetika ny afatra mba ampatonga mino fa misy zavatra tian'ny tompo atongavana ao anatin'izany. Dia raha tamin'ny alady isika niresaka mikasika ny hazo fijaliana, fitondrana ny hazo fijaliana, dia mbola hitohy afanazavana an'izany misimisy hatrany isika. Galatiana 5 no andeha ovaka isika. Galatiana 5 andeny fa telo ambin'ny folo. Dia toy izao no vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany. Fa mifanompoa amin'ny fitiavana, fa tanteraka amin'ny teny iray ihany lalana rehetra dia izao tiavana namanao tahaka ny tenanao. Ary ny Toriteny voalohany toko 7 ary ny andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 20 no ovakitsika naran'i Jesosy. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra zao dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany koa ny tenako mba hazoko maromaro kokoa. Tamin'ny jiosy dia efa tonga toy ny jiosy mba hazoko ny jiosy. Tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna aho, na dia tsy ambany lalàna aza mba hazoko izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho, kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho, fa ambany lalàn'i Kristy mba hazoko izay tsy manana ny lalàna. Amen. Tamin'ny alady isika dia efa mifampiresaka sy mifampizara mikasika ny fomba amoazana miaraka amin'i Jesosy. Ao am-bokin'ny Jaona 5:12 izy dia efa manambara zavatra tahaka izao hoe tsy anareo no mifidy aho izy fa zaho no nifidy anareo. Ary raha mifidy anareo aho dia tsy fidividiko fotsiny amin'izao nareo tsy atsotsoko fotsiny amin'izao nareo, fa maninona ozy izy? Nanendry anareo mba andeha dia amo dia areta ny vokatrareo. Zay vao anomezany ray anareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na iny zany na iny. Zany hoe raha lasiana bavy ny fiarahana amin'ny Kristy dia fiarahana zay tsy tonga ho azy. Ny fiarahana amin'ny Kristy dia tsy fiarahana tahaka ny olona izay mifankahita amin'ny olona anankiray, tovolahy sy tovavy, dia mijery fotsiny an'ilay tovavy le tovolahy, dia tonga dia ao anaty sainy fotsiny tonga dia ataontsika mahitsy le fomba fiteny koa tiako fotsiny amin'izao, tonga dia apresako fotsiny amin'izao, tsisy planina ny anaty, tsisy eritreritra ny anaty. Raha nytanina izy hoe dia raha manaiky eo dia ahoana? Dia manaiko ka, dia miaraka izay. Dia inona ny toy an'ilay miaraka? Ho hito indray zany, nareo koa zany be fanontaniana be. Izany malala izay toy aneo fa ho hito ihany. Ozy izy ilay fomba fiteny izay hoe plus si affinité. Mbola tsy fantatra, mbola tsy hay izay lalana, fa atao fotsiny aloha. Jesosy Kristy raha miresaka mikasika ny Kristy sy ny fiangonana, dia rehefa mamaky an'io baiboly io ianao, zany ny anisan'ny zavatra mandresy lahatra lalina indrindra hoe
Andriamanitra manao zavatra ary fanambarany io baiboly io tsy mitsinga verset tsirairay na hoe ity manokana mandresy lahatra fa le ensemble mihitsy ny zavatra rehetrarehetra dia zavatra matipaika mipetrapetraka tena farazay tsy takatra ny sainao fa mipetraka da loatra ny hoe Jesosy zany lehilahy dia manatona vehivavy izy a dia mitory fitiavana amin'ilay vehivavy dia ny azy efa vita ketrika hatramin'ny fiafaran'ny tantaram-piainana hoe ohatry ny ahoana dia inona ny tanjoko aminao a dia inona no ataontsika dia ahoana ny fomba natanterantsika an'izany dia aizintsika no mipetraka dia ohatran'izao tsika makary dia ohatran'izao tsika makary dia ohatran'izao a hatramin'ny fomba fitaizana ny zanakitsika efa mipetraka fa raha misy lehilahy miprezante an'izany ao amin'ny vehivavy matahotra ilay vehivavy hoay to lasa lavitra loatra zany eritreritra ao zany e zany mbola tsy nanaiky akory e fa to efa ohatr'izay sady fa zay mihitsy neny Jesosy ny anazy a miresaka izy dia efa mipetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra anangana ny egliziny hozy izy milaza hoe eto amin'ity vatolampy ity atsangako ny fiangonako ary vavady fiainatsika tsy haresy azy fa io fiangonana izay ho atsangany eo ambony vatolampy dia tsy iza fa izy tenany ihany zay ny ambara Romana toko 7:7 indra mametraka vato matafotoana sy vatolampy masolafaka aozy io Jesosy ny anarany zay mino azy tsy menatra fa efa vita ny planina ny zavatra rehetra hozy izy Paul rehefa miresaka hoe zahay dia tahaka ny mpitamarika mahay ozy izy no anaovako zavatra dia manorina fanorenana dia Andriamanitra ozy izy naniraka a anao an'le trano dia ianareo le tranon'Andriamanitra ianareo le sahan'Andriamanitra sy trano arafitra Andriamanitra ny mpanao trano rehefa anao trano a dia misy plan omena anazy team plan fa tsy isy mpanao trano mihitsy anaiky anao an'izany hoe aloha tonga dia karakaro le fototra aloha hitatsika eo rehefa aveo hoe ahoana nanaovantsika anazy fa mpanao trano manao trano a tonga dia mipetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra dia ozy izy ilay teny fampizarako aminao teo tao anatin'ilay Jaona toko 5:10 tamin'ny alady aloha tsika dia efa niresaka an'izay hoe Andriamanitra miantsolona izy dia rehefa miantsolona izy a dia ny zavatra taony voalohany dia zao mifidy izy eo zany ianao manomboka mahazo an-tsaina hoe fa maninona izy no mifidy fa maninona tsy rofina fotsiny zay hitany dia vonjena daholo zay hita rehetrarehetra dia toriana filazantsara daholo zay hita rehetrarehetra dia atao an'izao daholo dia atao an'izao daholo dia tsisy ninona tsisy planina fa tonga dia hoe laivo daholo any fotsiny angony daholo any fotsiny dia tafiditra ny lanitra dia feno ny lanitra dia alleloia amen na falibe ny anjely tsy zay le izy fa Andriamanitra tena mijery mihitsy hoe ity dia ity dia ity dia ity mitovy daholo ny zavatra rehetra eritrereto hoe raha tsika io no noforonona fotsiny satria tsika endriky ny vatany Kristy amen fa raha ianao olombelona io no narafitra fotsiny amin'izao hoe reo feno maso be deaibe ty feno tongotra ty feno tanana ty feno volo ty dia alainalaina fatany any fotsiny tiranga dia nakamaso sy naroa ampivray eto amin'ny fotra eto amin'izay mahita tsara dia asivy maso ivoko fa ratsy be ny olombelona raha nyraisina tahak'izay fotsiny dia tahak'izay ihany koa le vatantenan'i Kristy misy planina sy misy dravotra matipaika anamboarany an'io tsirairay avy dia anaovany an'io anakiroa ny akikely atony ilany dia atony ilany dia ozy ny hafa zany ty akikely ray ty koa misy anakiray Andriamanitra ty koa mba afindea ty koa mba ataovy zao ty koa mba ray ihany dia ampy ray avy ilany sy ilany ny maso koa takizay roa ihany dia ampy ny volo mila be deaibe ny tongotra ohatran'izao ny ranjo ohatran'izao ny alika ohatran'izao ny tsinay mila ohatr'izao ny alava sy ny sisy dia Andriamanitra mandrafitra dia lasa amin'izay izy dia miantso an'ilay olona amin'izay izy miantso amin'izay izy dia rehefa miantso izy a dia zao le fanambarana fampiresantsika tamin'ny alahady hoe atsona isika vonjena isika dia rehefa aveo amin'izay tsika zay voavonjy rehetrarehetra dia atsony anaraka azy samy hafa zany aloha izy tsika ny voavonjy sy ny manaraka ny Kristy
Ny olona izay manaraka ny Kristy ireo olona izay avokatra. Saka io tsy natsona nanaraka ny Kristy, lay lehilahy ny omby teo ambony hazo fijaliana tsy natsona nanaraka azy, lay vehivavy tratra ola-tanana ny jangajanga nanompo azy. Fa tsy anisany mpianany, fa izay tanaraka ozy izy Jesosy. Ok izy andany tenany dia hitondra ny hazo fijaliana dia anaraka. Teo sika ny resaka hoe ny fahavokarana dia tsy misy lakile afa-tsy ny fandavana ny teny dia fitondrana filaza, fitondrana ny hazo fijaliana. Tsy afaky ny avokatra ny olona. Ary eto amin'izay tsika miresaka an'le izy hoe mandeha an-tanatohatra mihitsy nitondran'i Paoly an'le resaka hoe manomboka amin'ny Galatiana 5:17 izy dia efa manambara aloha meloha ny zavatra rehetrarehetra hoe natsona ho amin'ny fahafahana ianareo. Natsona Andriamanitra ho amin'ny fahafahana ianareo. Fa zao rehefa melebebe amin'izay le olona ao amin'ny Kristy dia ampahafantarina azy fa ny fahafahana, ny liberté izay omenana azy dia tsy liberté anaovana izay tiany, tsy liberté anaovana izay mahafinaritra azy, tsy liberté anaovana ny akanjo izay tiany, tsy liberté itenena ny zavatra izay tiany lazainy. Fa ao anatina tontolona filazantsara, ao anatina tontolona fivavahana, be dia be ny olona rehefa tsy matakatra ny planin'Andriamanitra, be dia be ny olona rehefa mieritreritra fa ny hamonjy azy irery ihany no planin'Andriamanitra ho an'io tenany io, dia mandray fahafahana hoentina manaraka ny nofo. Fahafahana hoentina manaraka ny nofo. Rehefa tena diso ary moa ny filazantsara izay raisin'ny olona dia lasa miodina ny aminy daholo ny resaka. Tian'Andriamanitra ianao dia nivonjeny, tian'Andriamanitra ianao dia tahiny, tian'Andriamanitra ianao dia atsangany, tian'Andriamanitra ianao dia omeny anao izay rehetra irin'ny fonao, dia avoaka daholo ny verset rehetrarehetra. Ataon'izao ianao, ataon'izao ianao, ataon'izao ianao. Zao volana février zao mbola saison'ny tsodrano, fa tena lista tsy lista zay koa nanao an'izany taloha. Faly mihitsy ny olona mandray azy zany, akipo ny maso, akipo mafy be dia asandrana ny tanana, amena, amena, amena. Fa za milaza amintsika hoe raha vao tsy azon'ny olona mihitsy hoe fa maninon'Andriamanitra miantso azy, dia miodina ty amin'ny tenany foana ny resaka rehetra. Dia rehefa tsy mahazo fahafapo lay tena, rehefa tsy mahazo an'lay tedavina lay tena, dia malaina hivavaka, kamo hivavaka. Satria maninona? Tsisy planina, tsy fantatra lay planina, tsy mazava lay planina hoe inona ny planin' Jesosy dia zao. Tsy anareo mifidy aho, fa za mifidy anareo. Ary ny antony hifidianako anareo dia mba hatonga anareo handeha sy hamoa dia aretan'ny vokatrareo. Otsika ary teo hoe aoka tsy hoentinareo araka ny filana, izany fahafahana izany. Rehefa nomeny ny tompo fahafahana isika raha lasanabavy, dia ny fahafahana izay omeny ny tompo atsika, ny atao hoe fahafahana dia liberté. Zany hoe ianao zany ao anatina tontolo anankiray, ozy izy milaza ny amin'ny jaona 9 any manomboka amin'ny 9:30 miresaka amin'ny jiosy izay tahanaraka azy izy, dia zao lazainy hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ary ho fantatrareo ny marina ary marina na afaka anareo tsy ho andevo. Voalohany indrindra zany lay olombelona dia andevo, voafatotra. Voafatotra izy, enchaîné izy, voafatotry ny fahotana izy, voafatotry ny fahazaran-dratsy izy, voafatotry ny karazan-javatra maro isan-karazany izy, dia nantsoina ho amin'ny fahafahana. Zay zany le olombelona en général aloha. Lay olombelona amin'ny ankapobeny voafatotra. Ary ny olona voafatotra tsy afaka manana safidy amatena. Fa ny olona voafatotra dia mila mpamahazy. Zay mahatonga hoe tsy tsika manolo-tena ho an' Jesosy, tsy tsika manaiky an'izao, tsy tsika manay an'izao, fa izy mihitsy manapa-kevitra amany fatorana eo aminao. Ianao ary voafatotra kina no fanapa-kevitra ho raisinao io. Ozy izy le rahalahy anankiray efa tany amin'ny taona anjato taona maro lasa tany hoe ataon'ny olona izay andevo-pahotana ahoana no anaiky an'Andriamanitra. Tsy possible zany. Ataon'ny olona andevo-pahotana voafatotro fahotana. Olona izay voafatotra faratsiana, ataon'ny olona ratsy ahoana no anaiky an'Andriamanitra. Tsy possible zany, fa Andriamanitra manapa-kevitra ny antso an'io olona io, zay izy afaka manaiky.
dia mandeha amin'izay le tantara hoe rehefa voafatotra tahaka izay isika dia novahana, dia rehefa novahana isika dia eo amin'izay ampahafantarin'i Kristy atsika zao ny amintona mahananao voalohany indrindra dia libre ianao ary fitiavana ny amako anao, tsisy tambiny, tsisy takalony, fahafahana fotsiny ianao. Fa rehefa afaka amin'izay ianao dia zao ny tenin'ny apôstôly Paoly ao anatin'ilay izy, natsoina ho fahafahana ianareo ry rahalahy, fa zao aza entina araka ny filana izany, tsy didy io, tsy lalàna io, tsy misy fampitahorana ao ambadika an'io, fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Sany hoe nafahany Jesosy Paoly afaka ny gadra ositsika hoe en général amin'ny ankapobeny voagadra-pahotana, fa amin'ny jiosy manokana ihany koa mbola miampy ny figadrana voagadra ny lalàna. Ao am-bokin'ny Galatiana iny izy manambara zany, Galatiana 4:4, no idina tao anatin'ny lalàna isika, no idina tao anatin'ny lalàna isika, nous étions enfermés sous la loi. Fa tonga Jesosy tena nafaka an'izy ireo, amen. Fa rehefa afaka izy dia eo amin'izay no tonga lay Andriamanitra fitiavana dia miresaka, zao afaka ianao zao, fa zao toroko hevitra ianao, io tsy mipaiko io tsy mampitahotra, io tsy miteny zavatra be dehibe fa torohevitra nomeny aza tolotra ho an'ny nofo fahafahanao, amen. Inona ny tika zany? Aza zay tianao atao no atao, tsisy fampitahorana mihitsy ao ambadika le izy, fa tonga dia ampitiavana be mihitsy ny démonstration, satria raha mbola lay gadra ianao dia amin'iny rehefa gadra ny olona, rehefa andevo ny olona, tsisy démonstration d'amour zany omena azy, mara za sadiso, tsisy fanehom-pitiavana ilaina momena ny andevo, fa ny andevo tonga dia baiky nomena azy. Anao ela tsara, tsy anao ela vonona lara rivo, satria tsisy ilana azy. Fa ny olona afaka dia libre izy anda, dia libre izy ny anaiky, marina sadiso. Fa raha ohatra tereny ianao tsy maintsy manaiky dia mbola tsy afaka indray ianao zany. Fa le liberté men'i Kristy, manaiky ianao ampitiavana, manaiky ianao antsitrapo. Dia ozy izy Paoly amin'izay, olona afaka ary olona, dia inona nataoko rehefa afaka? Na dia afaka amin'ny olona rehetra aza, tena tolotro indray ny tenako mpanompo. Inona kay ny dika azy zany? Ty le gadra-pahotana, ty le gadra lalàna, esorina le izy, afaka ianao izy Jesosy. Inona nataon'i Paoly? Lasa izy nanatona Jesosy Jesosy io, mba mehoa le gadranao amin'izay, le gadra-pitiavana. Fa tiako afatotra eto amin'ity tanako ity, tiako afatotra eto, nafahany Kristy izy dia naverino gadra indray ny tenany. Zay ny dika lay Korintiana 2:7-8. Fa na dia afaka amin'olona rehetra ary ny tenako, je suis libre de tout le monde. Dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako, azoko maromaro kokoa. Io ny deuxième partie raha lasana bavy alay fitiavan'i Kristy ny manery anay. Ny fitiavan'i Kristy voalohany dia manery anao, mahatonga anao mafoy ny fiainanao ho an'i Kristy, mahatonga anao miova antom-pisiny. Fa lay fitiavan'i Kristy faharoa, lay fitiavana manery faharoa dia manery anao hanolotra ny tenanao, akitsy posy, akitsy rano, tsy ampandavana, tsisy calcul, tsisy tahotra, tsisy nina, fa tonga dia de toute façon fitiavana mampandositra ny tahotra, fitiavana tsy manatahotra, tonga dia manolotra ny tenanao ianao hoe olonafaka ao ankehitriny. Fa tolotro kosa ho mpanompon'i Kristy indray ny tenako, mpahafako mamonjy misy kokoa indray. Deuxième partie, an'ilay fanekem-pitiavana, an'ilay fandraisana, an'ilay fitiavana izay manery avy amin'i Kristy. Ny tenin'Andriamanitra tena manambara mihitsy ny ao anatin'ilay Korintiana 2:7 izay novakiako taminao teo. Fa reo rehetrarehetra reo azon'i Paoly tsy natao reo. Afaka amin'ny olona rehetrarehetra, ka zany dia afaka tsy manao an'izany aza olona libre. Tamin'ny jiosy tonga jiosy fa afaka manao hoe tamin'ny jiosy za ihany za. Tsy hanao fomba jiosy tsony afaka ako. Ngaza voatery anaraka an'izay ataondry zareo. Mas mihina an'izay tiako
Mazo misotro zay tiako a, mazo mieritreritra zay tiako a. Rehefa ny olona tsy nanday ralay dingana faharoa lay asany fitiavan'i Kristy, dia le fafana entiny araka ny filany. Olona afaka izy dia entiny araka ny filany. Miteny zay tiany izy dia manamariteny izy rehefa avy eo. Mieritreritra zay tiany izy dia manamariteny izy rehefa teo. Mihinana zay tiany izy dia manamariteny izy rehefa avy eo. Za teo amin'ny 5 taona niaraka tamin'i Jesosy teo, tamin'izaho mbola tsy mivavaka, tsy mbola nisy indray mandeha tao anatin'ny fiainako ho foka sigara. Fa 5 taona niaraka tamin'i Jesosy ho foka sigara. Foka sigara. Satria maninona? Ozy za libre. De toute façon ty tsy mahafatotra azy zany, indray mandeha isan-kerinandro aho foka an'ity raha be indrindra. Fa za te ampiseho an'le libertéako mihitsy. Te hanararoatra an'le libertéako aho. Te ampiseho an'le izy. Za libre, te foka sigara. Dia tsy ho vidy betsaka fa zay ihany mihinana ray aho isan-kerinandro. Zay. Zay sy teo am-baravarakely aho foka soma tsara. Za libre. Jesosy velona tao anatiko. Sady za tsy manimba tempolin'Andriamanitra, sigara ray isan-kerinandro hoe ampaninana ny tempolin'Andriamanitra. Azonao ilay excuse. Mitombona sa tsy mitombona? Mitombona. Fa tsy fantatro ilay zavatra dingana faharoa ity. Natao libra, fa libra dia manolotra ny tenako ho mpanompo indray rehefa avy. Azo atao nge raha lasina bava manamarina ny fitafiana izay anaovany. Hoe ako rehefa miresaka amin'olona hoe Andriamanitra nge Jesosy nge velona atao anatintsika. Ianao mibridanao amin'ny dosy io mbola velona ao anatinao Jesosy. Fa tsy hoe teo tokotany amiandry a. Rehefa voaka miditra indray a. Io man tsy intimité anao, intimité anao eo atao sy mety. Avy hiditra amin'izany. Fa mandro ianao amin'ny dosy, raha velona ao anatinao ilay zanak'Andriamanitra dia velona ao anatinao izy. Midika zay na hibridana ary ianao andendeny atokotany, velona ao anatinao foana Jesosy. Zay ny réalité. Fahamarinana zany. Fahamarinana zany. Fa rehefa tsy azon'ny olona amin'izay ny fitiavan'i Kristy sy ny antom-pisiana ozy a, sy ny antony zavatra rehetrarehetra, dia izay liberté zay amin'izay no iarovany tena. Manao akanjo izay tiany anaovana izy, tsy miraharaha izay fatita fotohina ny hafany izy. Fa raha vehivavy izy, manao zipo fohy, io tiako ka, io no tiako, io no tiako. Dia afaka manamaritena tsara izy araka ilay resako teo. Tsisy ninina afaka mepanga azy zany ao anatin'ny Baiboly, fa maninona izy no tsy manao an'izany. Raha no sorta kely misy koromborombo kely be dia be izy, tsisy afaka mepanga azy mihitsy na ny kely ary. Tsisy fanambarana ninina afaka mepanga azy an'izany. Raha no jinina izy dia rovotra tanteraka mihitsy ny kiramborambo be. Raha andoko volo izy dia arak'izay itiavany anazy. Raha lehilahy izy dia anao an'ilay volon'ilay matsiko be manao ohatran'izao, ohatran'ny requin ireny manao ohatran'izao. Na manao TikTok izy, na manao inona rap izy, na manao inona izy, na manao inona mozika ino, tsy azo melohana ny amin'izany izy. Satria libre izy ny amin'izany. Fa eo Paul no manambara amin'izay hoe ny ana ilay liberté rehetrarehetra na foky daholo. Satria maninona? Za ambany lalàn'i Kristy. Tsy Kristy no mibaika azo anao an'izany, fa izy nanolotra ny tena. Za ozy izy tsy tahak'izay tsy manana ny lalàna. Tamin'ny olona izay tsy manana ny lalàna, voalohany indrindra aloha, tamin'ny olona izay ambany lalàna, dia mitondra tena tahak'izany a, na dia zara tsy ambany lalàna intsony. Fa tamin'ny olona izay tsy manana lalàna kosa izy, dia zao nanao tahaka ny tsy manana ny lalàna, nefa izaho tsy mba tsy manana ny lalàna na ny lalàn'Andriamanitra, fa eo ambany lalàn'i Kristy. Ohatrany hoe hafahafa le izy raha ohatra ka hoe tsy azo tsara zany le fanambarana. Fa dika le ambany lalàna voalohany dia ny jiosy. Ty tsy azo hanina, ty tsy azo hanina, ty tsy azo sotroina, ty tsy azo atao azao, tsy mahazo manao azao rehefa sabata. Mila manao azao, mila manao azao, mila manao azao, dia tonga tany trandro zareo Paoly. Dia inona ny zavatra ataony, hainy tsara lalàna ny jiosy dia arahany arak'izay.
lalana jiosy ohatra tsy mahazo mandrehatra afo rehefa sabata manomboka amin'ny 5 na 5 sasany raha vao maty io masoandro io maraba tonga ny sabotsy ariva mitovy amin'ny tahak'izay tsy mahazo mandrehatra afo dia tsy mizesy Paoly antsika olona afaka asehona ianareo mihitsy fa zay olona afaka kopahako mihitsy le afo sady tsofiko zareo tsisy manjoa fa rehefa miaraka amin'ilay ambany lalàna maty ny jiro miara-miaritra amin'ny zareo miara-mipetraka aminy miala sasatra izy dia miala sasatra nefa sa tsy ambany lalàna za mahazo mampirehitra fa za tsy ampirehitra satria maninona za tiandry zareo dia tiako voavonjary zareo tiako atsangana izy tiako ahery izy noho ny amiko fitiavan'i Kristy manery anao an'izay zavatra izay za libra fa zako manolotra ny libertéako indray ho eo ambanin'ny Kristy verina mpanompo indray ako verina voafatotra indray zany rehefa te havokatra mitondra ny azo fijaliana fa tsy manao fampanarana ny nofo manao zay tiana atao mieritreritra zay tiana atao miteny zay tiana tenenina manao ny zavatra rehetrarehetra izy Paoly ao anatin'ilay izy hoe zay aloha za le tapany voalohany amin'ilay hoe lalàna teo amin'izay teo ambany lalàna ozy izy dia nanao tahaka ny zareo fa teo amin'izay tsy manana lalàna tena nanao tahaka ny zareo ihany koa misy olona tsy manana ny lalàna indray tsy eo ambany lalàna jiosy manao zay tiany atao mihinana zay tiany hohanina miakanjo zay tiany akanjona sy sisa rehetra dia miezaka indray Paoly manaraka le ritma zao indray zany sakafo aty raha manavo indray zany mahatsiaro an'le rahalahy anankiray izay ako zaho izy io rahalahy io zany rahalahy Maurice izy dia enim-bolana ao anatin'ny taona izy tsy mampetraka ao an-tanànany zany mihitsy dia makatỳ Afrika foana izy programma tsy programma isaka mihetsika miaraka foana izy vady moa zany ao anatin'le izy ikizy koa efa lehibe nandeha izy namangy tanàna anankiray any anatin'ny any ambanivohitra Afrika tany dia vita fitoriana filazantsara faly daholo ny olona dia efa karakara sakafo rehefa nikarakara sakafo dia eo ilay sakafo dia misarona oatra zao ilay anankiray ningaina amin'izay hoe inona ny ao anatin'ilay misarona lohanosy ozy izy sady tonga le osy dia vandravandra ty amiko aty ohatran'izao zany ny zavatra iainana izy ny olona zany mieritreritra hoe ty rahalahy ty mandeha hôtel 5 étoiles manao an'izao zay ny hitan'ny olona hoe mandeha ary dia hoentina dia misy mpitondra dia zao fa tsy hitan'ny olona le zay mihinana lohanosy zay ny sakafo amin'le tanàna dia miaraka amin'le olona ianao dia mietry ianao tondra ny azo fijalianao ianao mba azonao an'ireo olona ireo mba ho voarain'ny olona filazany tsara izay torianao zany rehetra zany ozy izy Paoly dia nataoko ho an'ny Kristy ka efa tonga zavatra rehetra ao andiny faharoa amby roapolo fa malemy dia tonga malemy aho mba azoko malemy efa tonga zavatra rehetra ao amin'ny olona rehetra mba amonjeko ny sasany na izy na izy ary zany rehetra zany dia ataoko no ny filazany tsara mba ho tonga mpiambina amin'ny haho ny fiarahana amin'i Jesosy raha lasiana bavy tsy fiadanana sy fitsaharana fotsiny ihany amena fa fandavatena sy fitondrana ny azo fijaliana misy olona mivazavaza aminao dia ozy izy Paoly raha tenenina mafy izay dia maninona kosa mozy izy mamala moramora kosa zany atao hoe azo fijaliana sarotra ny zavatra mitranga azadino ozy izy Jesosy fa zany mametraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody rehefa vazavaza ny zanak'ondry vazavaza ny ambody valio vazavaza ve izy tsia mora tahaka ny voromailala dia endre tahaka ny menarana tadio tsara fa raha mandeha tapany fotsiny fiarahantsika amin'i Kristy dia averiko ny afatra tamin'ny alahady tsy alaizy io moteur io dia zany mampatonga olona maro tsy mivoatra miaraka amin'ny tompo
Zany mampatonga olona maro reraka kamo leo laona sepitra. Zany ny zavatra iainantsika ankehitriny amin'izao fotoana iainantsika izao. Ange fiainam-panany betsy andro fa nange ny kristianina amin'izao fotoana iainantsika izao. Betsy andro fa na be dia be fa fiainam-panahy tsy vavolombelon'ny Kristy zany. Ianareo fanasiny tany, ianareo fahazavan'izao tontolo zao. Raha zany ve no marina eto Madagasikara tsy hisy tanàna mirapiratra ohatran'ny Madagasikara. Fa matotsika dia tsika samitsika any dia mahatsapa hoe maizina rangahy eto amin'ity tanàna ity marina sady ara-baky teny no ara-panahy. Maizina sady tsisy ampoule ny délestage. Fa maizina ara-panahy ihany koa satria maninona mivavaka ny olona. Fa ny olona tsy vavolombelon'ny Kristy. Ina tsy vavolombelon'ny Kristy tsy mety hitondra ny azo fijaliana izy. Tsy mety mandany tenany izy. Fa za foana. Za. Zay tiako. Olona afaka. Zao. Taovy azao a Jesosy. Taovy azao a Jesosy. Rehefa mijery Facebook ianao tsisy afa-tsy zaniny ao. Anao zao aminao ny tompo. Nokatra lalanao anao izy asiana sary vola petra manova maina fa azonao reo amin'ny herinandro ty. Inona fandavatena ho tafapetraka amin'izany? Inona fitondrana azo fijaliana ho tafapetraka amin'izany? Raha tsy misy ny fandavatena sy ny azo fijaliana, tsy misy ny fanasina ary tsy misy ny jiro. Fa ny jiro dia nanomboka amin'ny fandavako ny tenako sy ny fitondrako ny azo fijaliako. Jesosy ao anatiko ao. Fa mijanona tsy hita izy. Rehefa mbola tsy laviko ny tenako. Rehefa mbola sitrapoko foana ny ataoko. Za tongeto manompo, sa tongeto, fa manina ka ihany tongeto foana. Azoko atao ny mitsinjaran'ireo asa ireo e. Tsinjaran'ireo asa ireo fotsiny. Dia zararaiko fotsiny zalahy sely talata, sely arobi. Za rehefa lahady amin'iny be olona tsara mihitsy mantsy dia mba. Amin'izay ko tamana ny olona. Raha vao misy asa mafy dia fa tsy mandeha. Tondrotondroko daholo vao zany semakamy maro voay. Sy any Tomasina. Zany etsirabe fa any mantsy misy rehefa mandray le olona any tonga dia manome 5 millions le anankiray izay. Alao zaho any. Sao dia lasa isy tsy nanome eo izy. Na sao dia tsy manome izy raha semakany. Fa maninona no voan'resahany rahalahy zao tamin'ny tsy haiko ray volana roa volana napetraka amin'ny programa maro voay dia izy ny rahalahy hoe ianao no tokony makany voalohany. Dia za hoe marina zany dia za no ho any voalohany. Za afaka tsy manao an'izany. Fa atolotro ny tenako dia hoentiko ny azo fijaliako. Hoentiko ny azo fijaliako. Dia laviko ty tenako ty. Mba azoko misy kokoa an'i Kristy satria izay ny antsoina. Dia mitohy fedanam-po atao anatiko rehefa avy eo menimemem-po an'izany. Fa raha vao mandeha manapatra ny nofo isika. Galatena 5:17 vakitsika teo. Dia toy izy kely. 9 fotsiny rehefa avy eo. Sanaky 9. Galatena 5:17. Dia ao daholo amin'izay vokatry ny nofo. Dia hitanao amin'izay ireo vokatry ny nofo ireo any anatin'ny kristianina be dia be. Eto Madagasikara. Satria maninona voalohany indrindra aloha betsaka ny tsy nateraka indray. Fa faharoa manaraka an'izay betsaka ny nateraka indray. Fa tsy mandany tenany dia tsy mitondra ny azo fijaliana. Fa manao fanarana-po fotsiny. Manararoatra fotsiny. Mila laviny ty saty dia mahafokatra ho an'i Kristy. Rehefa mahafokatra ho an'i Kristy sady mahasoa ny hafa mahasoa ny tenako. Mandroso ianao. Faly ianao. Miadana ianao. Amen. Zay ny zavatra izay apetraka ny tompo. Ary izay ny zavatra izay tiany tompo hiaina antsika. Rehefa mahazo antoka itsika. Ny amin'ny famonjena hoento ny azo fijaliana. Ekeo. Ny zavatra mitranga. Amin'ny voalohany taontsika meny tompo sujet. Za moa tsy mahalala fa dia mandefa fotsiny hoe bon zay zany. Tsy haiko akory ny aro inona nitoriana tamin'ireny fotoana ireny. Presque ohatrohatr'izay foana. Saka misy zavatra atao dia fantatro fotsiny hoe zao ny titre. Tsy haiko izay ao anatiny ao fa tompo manome. Tonga voalohany taona meny ny tompontsika izy fa tsy isika. Zay tiany fa tsy zay tiantsika. Ny planiny fa tsy ny planintsika.
fa zany zavatra zany tsy afaka notanteraka zany raha tsy misy fandavan-teny tonga le planin'Andriamanitra rehefa fanaraka amin'ny eritreretintsika aloha le planina dia amen alleluia zany aika mba fiainana matsiaro ny tenin'ny Jonako nasiana tanatanamanga teo ambony lohany zany aika Andriamanitra mitsinjo ny mpanompony mety mihitsiny fa iny Andriamanitra mitsinjo ny mpanompony iny ihany nandefa sifotra sa nandefa fositra tsy tadidiko tsony ny inana n'ilay tanatanamanga fa ohatra zany mihitsy ny fiainantsika io misy zavatra tena novanao alleluia amen misaotra Jesosy fa iny zavatra iny ihany nitotra ny problema ihany ty zavatra ty rehefa natao fandania dia ozy izy sasany tena asan'ny devoly io rahalahy devoly namitaka anao io fidiny nefa tamin'ny voalohany ihany tena misaotra Jesosy nanokatra nyty opportunité ty fa rehefa tsy mandeha amin'ny lohany lazaina fa devoly fa rehefa mandany teny ianao dia mitondra ny azo fijaliana dia manaiky ny zavatra izay apetraka ny tompo eo anatrehanao dia misaotra azy dia mifaly dia omeny fahasoavana ianao entinao miatrika an'io entinao miaina n'io zavatra io dia mahavokatra ianao rehefa avy eo azadino fa tsika ny fanasin'ny tany tsika ny fahazavan'izao tontolo izao zany fanasin'ny tany zany matoa ny tenin'Andriamanitra milazan'izany le manodidina rehetra matsatso daholo matoa izy miteny hoe tsy miafina ny tanàna miorina eo atapo tendrombohitra maizina daholo nge manodidina ary manodidina manantena jiro avy aminao izy tsy miteny an'izany aminao ianao ny antenaiko tsy teny an'izany mihitsy izy mandrakizay fa mijery anao izy jery izy miandrandra izy atolory ny tenatsika nafana isika dia atolory ndray ho mpanompo nafana isika dia atolotra ndray ho mpanompo za Jesosy manolotra ny tenako ho mpanompo zay nodika alay teny hoe Romanina 12:12 manaraka zao tontolo zao fa mivoha amin'ny fanavozana ny saina lalanareo sitrapon'Andriamanitra ay andiny voalohany aloha mangataka aminareo ry rala mba ho atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra ho inona tsara aloha fantatrao zany fanatitra aloha sa tsy fantatrao zany fa tenitenenina fotsiny zany fanatitra zany nge ka ho bataina eo ambonin'ilay hazo dia ho alaina ny antsy dia ho zarazaraina dia ho dorana rehefa avy eo dia avy eo hoanindra lampisorona zay natao hoe fanatitra fa matsenjery maimbo fotsiny ny olona natao makatanareo rahalahy atolory ny tenareo fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra dia efa mipompanamy eky ataonareo zany raza manaraka fanao zao tontolo zao fa mivaha fanavozana ny saina fa tsisy nandinika mihitsy hoe inona marina moa zany fanatitra alohan'ny tenenana an'ilay izy fa zany fanatitra zany manolotra ny tena mihitsy manolotra ny tena ho ataon'Andriamanitra amin'izay tiavany azy ary manolotra ny tena no sakrifisy sakrifena ozy izy Paoly mba asoany mano zay ny antom-pisitsika eto raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao zay lalam-piadanana ho anao fa tsy ho fanomezana anao zay tianao sy zay tediavin'ny nofinao hoe mahafinaritra vetivety fotsiny izy tsy faly rehefa mahazo valim-bavaka fa valina ny andro sy fotoana vetivety ihany io dia efa verina indray ianao mitady valim-bavaka manaraka tapitra iny dia mitady vaovao indray ianao dia amin'ny maha-olombelona anao dia rehefa milamina ny fiainanao dia tady problema ianao dia rehefa misy problema ianao dia angataka amin'Andriamanitra malay problema zay nitetavinao zay maha-olombelona anao dia vandra iny alleluia misaotra Jesosy mandra-pitadiko vaovao ndray fa rehefa mahita amin'ny signalina anao ihany zay aza mandeha lavitra signaleko ianao raha vao mahita olana vaovao ndray avahana fa za ihany nitady azy mantsiny za foana ve no fiainantsika zany nge fiainan'izao tontolo zao hoe tady olana dia mamaolana fa za sy ianao men'Andriamanitra antom-pisiny mba hahafahantsika tarika ny hafa tsy ho teritory teny an-dalambe ianao fa amin'ny alalan'ny faloloranao ny tenanao fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia efa misy asan'izany eo amin'ny tontolo manodidina amen tatsika hitsangana ankehitriny dia samy mamiresaka amin'ny tompo ozy lahira teo hoe Manolo-tena ho anao mahafinaritra be fitaritan'ny tompo atsika amen fa tena aizaika nazavainy tao anatin'ilay toriteny hoe inona ny dikan'izany tatsika hivavaka dia hiresaka amin'ny tompo arak'izay taritany atsika raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany
ny talata amin'ny 12 sy sasany, ny alarobia amin'ny 12 eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava Soto